Ny fanontaniana mipetraka dia izao, tsy hoe misy fanahy masina ve, fa hoe manome fitoerana misimisy kokoa ho amin'ny fanahy masina ve ianao. Isaky manome accès amin'ny fanahy masina zasy ianao dia misy hery ara-panahy ampidinina ao anatintsika. Androany dia hijery asa amin'ny fanahy masina valo isika. Aiza miala ary izay nijerentsika ao anatin'ity vidéo ity ao aorianan'ny générique. Faly miarabanao tafaverina atao anatin'ny pejy mitsanganaka mihazavana rindra-pamonjena rakotony ny anarako faly tafaraka aminao raha vao sambany ianao manaraka ny vidéo manasanao isabone amin'ny pejy satria isan-kerinandro izahay dia manao vidéo tahaka izao mba hahafahantsika mitombo ara-panahy. Asa amin'ny fanahy masina valo. Voalohany, ny fanahy masina dia manampy antsika hivavaka. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsy fantatritsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy masina no mifona amintsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Izany hoe mahatonga ny vavaka ataontsika afinaritra an'Andriamanitra zany ny fanahy masina. Faharoa, ny fanahy masina dia mampianatra antsika ary manazava ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahany ray amin'ny anarako. Izy ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nilazaiko taminareo. Izany hoe ny fanahy masina zany mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, ny zavatra rehetra izay nilazai ny tenin'Andriamanitra amintsika ary mitarika antsika hankatoa ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo, ny fanahy masina dia mana-masina antsika. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofy ianareo. Manampy antsika hitombo amin'ny famasinana ny fanahy masina. Manome fifehezan-tena ao anatsika izy amin'ny fakapanahy. Mana-masina antsika tsikelikely hahatonga antsika hanalavitra ny fahotana. Faefatra, ny fanahy masina dia manampy antsika hideran'Andriamanitra. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amin'ny teny malagasy izy hoe mivavaka, fa amin'ny teny frantsay izy hoe vrai adorateur. Andriamanitra dia mitady vrai adorateur. Ka ny fanahy masina zany mahatonga antsika ho vrai adorateur, ho mpiankohaka marina, hahatonga antsika hidera azy amin'ny fahalehibiazana. Fahadimy, ny fanahy masina no mandresy lahatra antsika. Ny fanahy masina dia mampatsiahy ny lovantsika ao amin'ny Kristy ary mampafantatra antsika ny maizy antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Indrindra amin'ny alalan'ny fanahy masina no mampafantatra antsika fa Jesosy Kristy no tompo. Fahenina, manao fahagagana amin'ny alalantsika ny fanahy masina ary izay manome anareo ny fanahy masina sy mahavita asa lehibe eo aminareo. Izany hoe arakaraka ny amelanao hiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao, araka ny amelanao accès amin'ny fanahy masina dia anao fahagagana amin'ny alalanao izy. Dia le fahagagana ao anatinao dia iseho ety avelany. Izay mahatonga hoe rehefa miaraka amin'ny fanahy masina antsika dia na olona tsotra ary dia afaka tonga antsika olona extraordinaire. Ry Petera zao olona tsisy azo antenana intsony, lasa mpanompon'Andriamanitra. Davida mpiandrondry lasa mpanjaka vokatry ny fanahy masina. Fafito, manome finoana antsika ny fanahy masina ary satria manana izany finoana izany izahay, araka ny voasoratra hoe nino izahay ka dia niteny. Izany hoe ny fanahy masina no manome antsika fanantenana, manome antsika finoana fa ho avy ilay andro tsara indrindra. Nino ka dia niteny, mitenena zavatra tsara eo amin'ny fiainanao ary mino fa tsy maintsy tafity ianao ary tsy maintsy tafavoaka amin'ny olanao io. Fahavalo, ny fanahy masina dia manome fahasahiana amintsika, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa ianareo fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana teny. Manome fahasahiana antsika ny fanahy masina mba hahatonga antsika tsy homenatra amin'ny filazantsara, hahatonga antsika tsy homenatra miresaka amin'ny Kristy eny amin'ny manodidina antsika eny ary hahatonga antsika ihany koa hiaro ny finoantsika ny fanahy masina. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage dia raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasanao isabone amin'ny pejy manome fotoana antsika amin'ny herin'ny anio toy izao indray veloma tompoko.